Fa eo amin'ny resaka ady amin'ny pesta kosa indray dia mitoy ny ezaka fandrarahana fanafody ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano sy ny angovo ary ny akoranafo mba hanajanonana ny fiparitahan'ny tivalana retina pesta ity. Eran'i Madagasikara izay misy ny direction régionale ny ministeran'ny rano ny angovo sy ny akoranafo dia samy anatanterahana hetsika fandrarahana fanafody avokoa. Toerana maro no nanatanterahana izany teto Andrenivohitra Omaly toy ny Teny Anosy, Akazimanga, Ampefilo, 720 hektara, Beoririka, Tunel sy ny maro hafa ihany koa. Ho fisorohana ny fiparitahan'ny peste. Fa zavatra ataon'ny fitondram-panjakana zany amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano ny angovo ary ny akoranafo dia misoroka amin'ny fomba rehetra tsy hiparitahan'ilay aretim-kalana rehetra. Maromaro ny hetsika atao amin'ny ministera tsy hoe zao ihany zao nareo sendra mba hitanareo eto zahay fa ny faritra maro eto Antananarivo dia nareo zao avokoa. Io zany karazana fanafody famonoana bibikely izy io tsy hiparitaka ao anatin'ilay izy. Tsy hoe ireo toeran'ireo fa atao daholo ny toerana rehetra misy hoe araka ny teneniko teny misy fandaminana azy misy laharam-pahamehana dia alefa tsikelikely izy satria ao anatin'ilay hoe vanim-potoana fiparitahan'ilay valana aretina pesta isika dia tsy misy hoe atao laharam-pahamehana fa misy fandrarana zany hoe izy atao voalohany raha voatrantsika manisa ihany alefa tsikelikely ilay izy. Io mandrapataboko ilay aretina fiparitahan'ilay valana aretina pesta dia natao zavatra ny fandrambonan'ny ministera samihafa izy tsy hoe ministera mandray ny anjara biriky ministeran'ny rano ny angovo ary ny akoranafo izay misana manokana moa zany amin'ny rano fanadiovana ary fidiovana ohatra zany koa ny ministera samihafa samy mandray ny tandrifiny aby ministera tsirairay. Faritra maro no anatanterahana ny fanadiovana fa arakaraka ny laharam-pahamehana kosa ny fandaminana apetraka.